Tavavenandresika eto amin'ny vaovaon'ny fahitalavitra amatv fa avy nisento sekondra vitsy tao anatiny ny dokam-barotra iny. Sehatra ny toe-karena ary no anizantsika ny vaovaontsika. Zava-dehibe ny firosoana amin'ny fampiasana ny système de paiement électronique des dépenses au carburant et lubrifiant SPECL izay solo miandalana ireo taratasy tsoloky arahan'ny filan-kevitry ny GPG LSS ny andindiny makasika izay indrindra. Nakatoavy ny filakevitry ny gouvernemanta ny volana décembre lasa teo ny ditim-panjakana mametraka ny système de paiement électronique des dépenses en carburant et lubrifiant na ny SPECL eto Madagasikara. Zava-dehibe ny firosoana amin'ny fomba vaovao fandoavana ny solika izay ampiasain'ireo mpiasa mpanjakany ambony raha ny hevitry ny filohan'ny GPG LSS na ny groupement pétrolier des gérants libres de station-service. Le carte fanilo indray dia ataoko hoe fandrosoana lehibe ny fampiasana an'io satria ieny zany ny ataoko hoe fanakalozana an'ireny sekal ireny. Nisy zany tsy takona feno zany fa misy manakalo an'ireny sekal ireny ary ny mpiasa mpanjakana tsy mamela an'izaniza fa ireny sekal ireny ange no ataoko hoe volamenan'le mpiasa mpanjakana zay tokony manao tourné. Misy prima tokony ho raisiny dia reny no mena dia lasa izy makeny amin'ireny tompontsoloka ireny dia misy manakalo ary tsy takona fena mandangy raha hiteny hoe tsy misy manao an'izany fa misy manao an'izany ary angalan'ireny tompontsoloka ireny asa na gérant na ny pompiste fotsiny dia efa afaka manao zany ange tsy mila hoe tsy maintsy le gérant satria ny gérant tsy 24 heures sur 24 reny amin'ny station fa ity zany zao rehefa misoloan'le carte io carte électronique dia retracé hoe izany nampiasa azy ao vinany nampiasa any na taizany nampiasa any dia efa azon'ny fanjakana retracé zany hoe tena zay marina ve ny tokony nampiasana azy fa engane raha zany no antanina président GPG engane mba andeso amatsara io carte io fa rehefa mandeha zany dia tsisy tsony zay le vilavily zay ny anatin'ny station. Nambaran'ireo tompim-pivarota solika samihafa fa efa nisy ny fiofanana azon'izy ireo mikasika ny fampiasana ilay TPE fitaovana ampiasaina amin'ilay carte de paiement fanilo izay anolo ireo taratasy tsolika. Mbola isy ny fotoana izarana amin'ny fampiasana azy io ary mbola afaka ampiasaina lohatreto ireo taratasy tsolika.